Voalohany indrindra ny teninay dia misefon'Andriamanitra fa tonga zao androany zao zay anaovana ny soatoavina républicaine dia ny famindram-pahefana zany amin'ny ministra zay navita ny asany sy ny adidiny ka mametraka an'izany fahefana zany amin'ny ministra vaovao zay tiatsoroka ny adidy mavesatra izay eo ataony ato manompo zao androany zao. Ny voalohan-teninay angambany dia ny fisaorana. Iza ny isaorana? Ny isaorana dia andian'olona sokajin'olona vitsivitsy. Voalohany indrindra amin'izany dia nina ministra anay teto amin'ny transition ty dia anisany angady nananana zany ary nazona zany aditsy andraikitra zany dia ao zany ny olona politika anisan'izany Desasy izay eto zany ny président de l'autorité Jean-Gilles Bessanao monsieur le président satria ny zavatra rehetrarehetra izay misy fiandohany dia misy ihany koa ny fiafarany. Ny fiandohany dia avy aminao ka raha ny fiafarany amin'izao fotoana zao any dia tsodrana koa zany no mba angatahatra satria mbola maro ny larana sy ny adidy izay mety atao amin'ny fitiavana tanindrazana. Ny fisaorana faharoa dia miantefa amintsika mpiara-miasa tsy akanavaka. Ao anatin'izany ianareo izay tomponao indraikitra ambony stafy ato amin'ny ministère sy ireo olona sy sokajin'olona zany zay tantananareo tato amin'izany direction générale sy secrétariat général zay tantananareo tato izany. Saorana tapitafinareo fa tsy ho vita ny adidy raha tsy nisy nareo fa raha izaho rery angamba tsy ho navita azy ty. Ny voalohan-teniko dia fisaorana an'le nahary zay nahatonga atsika amin'ity efitrano ity ary namela atsika ihany koa natanteraka izao lanonana tsotsotra nefa manana ny lanjany zao. Ny faharoa dia tsy haiko Andriamatoa ministra ny tsy hisaotranao. Hisaotranao era-po era-tsaina satria araky ny voalazanao teo be da be tokoa ny zavatra hitanao niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminao tato ary zaza tianao vazovazo hoe nodivety ny ranonan-tsakaina satria ny mpianatra no misolo tena ny mpampianatra amin'izao fotoana zao. C'est l'élève qui remplace le maître. Misy mo fiteny malagasy zay mahazatra atsika manao hoe ny azo ny vanim-polakana ny tany nandrininy tsara. Hainao no namolavolanay tato monsieur le ministre, hainao ny niara-monina taminay tato ary tsy nataonao zanaky ny kiala hafa zay fa tena niara didy tokoa tsika tamin'ny zavatra rehetra ary tena nahitana vokatra tokoa izany ka dia misaotra anao Andriamatoa ministra amin'izay zavatsoa zay nataonao tamin'ity ministera ty ary ho ataonay sitraka eto matory zany ho valiana koa raha mahatsiaro monsieur le ministre. Manaraka an'izay dia mitodika manokana ho an'ny namana zay mbola isy mo fandraisana fitenenana rehefa avy eo araka ny teneniko teo Andriamatoa ministra mavesatra tokoa ny adidy ary isaorako ianao amin'ny tsodrano zay nanay teo fa mindso matoky fa ny tolo-tanana zay natao namana taminao teo aloha dia tsy maintsy ho ataondry zareo amiko koa ary tena izay tokoa ny tena faniriny foko zany. Ka dia anjaranay Andriamatoa ministra ny tsodrananao ihany koa mba aleo alasana amin'ny adidy vaovao zay tsy maintsy antsoroanao satria olo-manga ny firenena ianao na vita be tamin'ity ministera ty tamin'ny firenena ianao tamin'ny fandraisana anjara indrindra tamin'ny fametrahana repoblika fahefatra satria araka nambaranao teo anisan'ny nandray anjara ministera anaty-tany mpiara-mombo natoka amin'ny rafitra mpikirakira zany fifidianana zany. Ka dia miarabanao Andriamatoa ministra ary mirary koa zay dia mirary mba ahita ny toerana zay sahazanao ihany koa ianao ary ahavita be koa zany amin'izay toerana izay. Ka dia misaotra anao Andriamatoa ministra ary manantena zay fa tsy ho androany satria passation no atao eto fa tsy hijanona androany fiarahantsika miasa fa isy fomba hafa ihany koa iarahantsika miasa ary mbola miangavy ianao zay raha tsy indraindray mba mangataka aminao hoe ahoana moa no anaovana an'izao ahoana ny anampinao amin'izao mba tsy hanosy botanana anay ianao monsieur le ministre fa eo an'elanay lerandava.
misaotra tompoko lavaka sitraka tompoko lavaka